Taona maro aorian'ny olana izay nitranga dia nahazo ny taratasy fanamarihana fankatoavana ny fananganana ny fiangonana fifohazam-panahy loterana malagasy i Neny Olga ndraisina teny anivo ny ministeran'ny aty tany teny anosy moa izay antota taratasy zay androny. Nahazo ny taratasy fanamarihana ofisialy mitondra ny laharana 320 tsipika 320 manamarika ny fankatoavana ny fananganana ny fiangonana fifohazam-panahy loterana malagasy na FFPLM ao Fianarantsoa. Navoaka ny ministeran'ny aty tany Neny Olga tonga teny amin'ny ministeran'ny aty tany eny anosy tokoa ny delegatsiona notariany Neny Olga io maraina io andray izany taratasy zany. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra aho satria nanomboka tamin'ny taona 2008 ny karakarana an'ity dossier ty ny arreten'ny fiangonana dia anio faha 13 avrily mivoaka ara-dalàna eto amin'ny intérieur ny fahazahoan-dalana avy amin'ny fanjakana maha ara-dalàna ny fiangonana fifohazam-panahy loterana malagasy WBA Fianarantsoa zay namoaza an'Andriamanitra ny tenako ka nanirahany Jesosy hitaona pastora maro hiara-miasa amiko koa. Taona maro lasa tokoa zao dia noesorina tsy ompikambana ao anivon'ny fiangonana loterana ao Fianarantsoa i Neny Olga izay voalaza fa mpandovan'ny lava rehefa avy namitahiraka tany Amerika. Vokatry ny disadisa teraka teo aminy sy ireo mpitantana ny biraon'ny fiangonana loterana ao Fianarantsoa no fototry zany olan'izany ka nahatonga azy nanangan'ny FFPLM. Eny aribijery-jaina dia iny vaovao miompana betsaka amin'ny finoany ihany koa no amaranantsika ny fotoana amin'ity takariva ity fisaorana amin'ny tafitafy no atolotra antsika tany etokatrano tany naharitra nijery izany hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.